Andro tsy fiasana ho an'ny vehivavy mpiasam-panjakana sy avy amin'ny tsy miankina ny rahampitso valimars andro iresa-pirenena ho an'ny vehivavy. Io no fanambarana navoaka ny ministeran'ny asa-panjakana ny asa ary ny fanavaozana ny raharaham-panjakana. Ny mikasika ny rahampitso valimars izay fantatsika tsara fa andro natokana ankalazainy izy io satria anomezana ny toerana mahay izy azy ny vehivavy. Dikan'izany Madagasikara zany manome an'io sehatra io ny vehivavy malagasy koa satria ny vehivavy dia ilaina amin'ny fampandrosoana, tsy hoe miady zo fotsiny fa hitovy lenta amin'ny lehilahy amin'ny lafininna sy amin'ny sehatrinna fa kosa mba ho vehivavy mandray fanapahan-kevitra, ho vehivavy afaka mirotsaka antsehatra amin'ny vantana amin'ny lafiny rehetra raha resaka fampandrosoana sy ny ady amin'ny fahatranany resahana. Eo anoloany zany ary dia tsy miasa ny vehivavy rehetra mpiasam-panjakana manerana ny nosy rahampitso, ary dia toraka izany koa ny vehivavy amin'ny sehatra tsy miankina manerana ny nosy rahampitso tsy miasa fa mankalaza ny manao hetsika fa tsy vitany mankalaza ihany koa manao hetsika fa vehivavy manana ny zo feno handray andraikitra. Mihoatra ny 300 ny tahan'ny fitazonan'ny vehivavy andraikitra raha oharina amin'ny lehilahy, ezaka tanterahana ny sy ny fitoviana 10% eo amin'ny fandraisana andraikitra ny vehivavy sy ny lehilahy. Eny anivo ny androm-panjakana tanasaiko amin'izany ny na any amin'ny présidence zany na any amin'ny parlementa zany na any amin'ny primature zany sy amin'ny sehatra samy hafa eny anivon'ny fitsarany zany sy ny ministère toitony asa-panjakana fitatana ny fanavaozana ny fitatana raha-panjakana ny asa sy ny lalàna sosialy toitony no resahana dia tena efa betsaka ny vehivavy no mitana andraikitra ambony no mitana andraikitra izay mahasana lafiny teknika sy maneho ny traikefa ary ny fahaizany ireny vehivavy reny efa mananika ny 300 no mihoatra ary dia mikendry de mikendry ny vehivavy amin'izao fotoana izao sy manao ady tolona mavaivay mba hahatongavan'izany eo amin'ny 50 Ny ministeran'ny asa-panjakana ny asa ary ny fanavaozana ny raharaham-panjakana dia manome lanja ny fifandanjana isam-paritra sy ny miralenta ao anatin'ny fanendrena mpiasam-panjakana araka ny ambarany tarehin'ny kabinetra nyity ministery ity.